Namoaka tolotra vaovao ihany koa ny parabole Madagasikara nampahafantarina androany tetsy Akorondrano mikasika an'ireo tolotra vaovao ireo tatitra vetrany. Ho famaranana ny taona ao anaty lanonana sy hafaliana ary mba hitohizany lanonana amin'ny taona 2024 ho an'ireo mpanjifa dia namoaka tolotra vaovao ny parabole Madagasikara. Namoaka chaîne vaovao misy telo tokoa ny parabole dia ny J1, Trace Africa ary Trace Urban. Nampahafantariny io maraina io tetsy amin'ny folobeany etsy Akorondrano ny mikasika ireo tolotra vaovao ireo. Misy vokatra vaovao indray tolotra ny parabole ho an'ny abonnéany izany hoe ilancé chaîne anankitelo vaovao indray parabole azon'ny mpanjifa jerena manomboka amin'ny 17 décembre. Chaîne tsy kely izy fa chaîne goavana be eo amin'ny sehatra internationaly izany hoe misy ny J1, misy ny Trace Africa ary misy ny Trace Urban. J1 chaîne manga ahitana dessin animé tsy ho an'ny zazakely ihany fa ho an'ny olon-dehibe ihany koa. Trace Africa moa zany araka izay anaran'izay hira eo amin'ny hira africaine rehetrarehetra, misy ny dombolo, misy ny soukous sy ny karazany. Trace Urban kosa hitantsika ny hip-hop sy ny R&B izay malaza indrindra eo amin'ny sehatra internationaly. Ankoatr'izay nefa misy ihany koa ny fanavaozana, ny fanatsarana ny chaîne Bein Sport izay fantatsika fa parabole ihany manana azy hatreto. Dia raha teo aloha teo nisy ny fandaharana tsy nanana ny parabole amin'izao izy fa nanana ny parabole ohatra amin'izany ny Serie A, ny Bundesliga ary ny tennis. Anatevin-darinareo chaîne efa mandeha ao amin'ny parabole Madagasikara amin'ny alalan'ny bouquet Déclic sy Zoom ireo chaîne telo vaovao ireo. Mikasika ny taona 2024 manokana dia nilaza ny parabole Madagasikara fa nahafa-po tanteraka ary nahita pahombiazana izany. Porofon'izany ny tombo 13 ireo chaîne radio sy télé ao aminy. Resy lahatra kosa ny parabole Madagasikara fa ho tsara ny taona 2024.